La 4G Batelma vous présente Ny Vaovao. Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Manolotra ho anao ny vaovao. Lavage kiri. Manolotra ho anao ny vaovao. Lavage kiri, ho finaritra ny tontolo andronao. Taorian'ny fifampidiniana maharitra 3 andro teo amin'ny mpitondra fanjakana malagasy sy ireo mpandràra solika eto amintsika dia nidina avy hatrany ny vidin'ny solika ary tsy andao subvention amin'ny solika intsony fanjakana malagasy. Anomboka rahampito zoma fa 1 volana jona ny fankalazana ny fa-5 taona niverenan'ny fahaleovantenantsika malagasy. Maro ny hetsika hanamariana izany ary matotra ny fitondrana amin'ny fitandronan'ny filaminana raha ny fanazavana. Tsara ny vokatra andrasany ireo mpisehatra eo amin'ny indostria eto Madagasikara atao anatin'ny volana vitsivitsy araka ny tatitra avy amin'ny alalan'ny baromètre de l'industrialisation de Madagascar andian'ny fahatelo izay navoaka ny Alliance pour l'industrialisation durable androany. Efa miroso tanteraka ny tetikasa fokotany filamatra izay tetikasan'ny fiadidian'ny Republika ho fanatsarana ny endriky ny fokotany sy fametrahana ireo fotodrafitrasa fototra ilain'ny mponina. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mitsidika ny Korea Avaratra ny filosinoa Juin sy rampitso. Fitsidihana manandanja ho an'ny Korea Avaratra ary fitsidihana voalohany tao anatin'ny 14 taona. Ny adidin'ireo avy hatrany. Salantra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia taorian'ny fifampidiniana naharitra 3 andro teo amin'ny mpitondra fanjakana malagasy sy ireo mpandrara solika eto amintsika dia nidina avy hatrany ny vidin'ny solika ary tsy andao subvention amin'ny solika intsony ny fanjakana malagasy Rarsona Yandry. Araka ny fanampanantenain'ny mpitondra taorian'ny dinika teo aminy sy ireo mpandrara solika eto amintsika dia nidina avy hatrany ny vidin'ny solika nanomboka androany ary tsy andoa subvention amin'ny solika intsony ny fanjakana malagasy manomboka izao. Nofoanana ihany koa ny vola mitentina 70 miliara ariary izay nambaran'ireo mpandrarana solika eto amintsika fa mbola trotsany any amin'ny fanjakana tamin'ireo subvention nanodidina ny 50 miliara ariary ka hatramin'ny 700 miliara ariary isan-taona tokony alohan'ny fanjakana malagasy tamin'izy ireo. Ny subvention tokony alohan'ny fanjakana malagasy ho an'ireo mpandrarana ireo moa tamin'ny herintaona izany hoe ny taona 2024 dia nahatratratra ny amin'ny 700 miliara ariary. Manomboka izao io vola be io dia tsonjova amin'ny fanjakana malagasy manontolo ny fiahiana sosialy ireo malagasy tena sahirana mila izany fiahiana sosialy izany isan-taona sy fanorenana fototra afisasa fototra eto amin'ny firenena fa tsy ho any anaty kitapom-bola n'orinasa vitsy intsony. Ankoatr'izay tsy maintsy afindra ny ivelan'ny tanàna faran'izay aingana sy tsy maintsy atao manara-penitra iraisam-pirenena ireo toerana fitahirizan-tsolika rehetra manerana amin'ny faritra eto Madagasikara. Tsy maintsy ampitomboina 450 andro fa tsy 120 andro toy ny amin'izao fotoana izao ny tahirin-tsolika amin'ireny fitahirizan-tsolika ireny. Anokatra tolobidy ihany koa iraisam-pirenena ho fanafarana solika ny fanjakana malagasy amin'ny volana novambra ho avy izao. Fanafarana solika mivantana izay inona fa mbola ampenatrany ny vidin-tsolika eto amintsika. Raha tsy ahivana naharitra 3 andro ity fifampidiniana teo amin'ny mpitondra malagasy izay notarihan'ny filohan'ny Repoblika Juin notron'ny Premier Ministra Tsay Christian sy mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny gouvernemanta malagasy ankilany ary ireo mpandrara solika eto amintsika toy ny Vivo Énergie Madagascar, Total, Jovena, GRT, GPM ary ny LPSA andaniny. Fa fitadiavana vahaolana amahana ny fitanganan'ny vidim-piainana no antikanany fampidinana ny vidin-tsolika araka ny fifanarahan'ny mpandrara sy ny filohan'ny Republika. Ny fandraisana fepetra-tsy sy ny fiakaram-bidy tampoka no andrasana ho ny mpiaro-ny zony mpanjifa Yves Richard. 100 ariary ho an'ny lasantsy, 50 ariary ho an'ny gazoal ary 500 ariary ho an'ny petrol azo hitarafana ny fitsinjovana ny fahefa-mividin'ny malagasy
Ny fampidinana ny vidin-solika araka ny fanarahan'ny filohan'ny repoblika sy ny mpandrara solika, tombony maro ihany koa no azo amin'izany, hoy ny mpahay toe-karena. Voalohany indrindra dia hoe misy angely hoe vola fanome andreo le pétrolier ireo izay omen'ny fanjakana ary nandritra ny taona 2024 dia ananandreo pétrolier ireo vola amina miliara maro isika isa taona. Eto zany zao tika dia afaka miampoche moa zany ny filazan'izay hoe afaka manangona n'ilay vola amina miliara maro ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana afahana manao foto-drafitrasa amin'ny tombotsoan'ny vahoaka izay aloha zany anankiray. Ny fidinana tsikelikely ihany koa zany dia tokony mba hisy fiantraikany ihany koa eo amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Fa ny antsika zany matetika any amin'ny resaka effet d'annonce dia eo dia efa lasa ohatrany hoe mampisafiritaka antsika. Tafiditra anatin'ny fifehezana ny monopole ataon'ny mpandrara solika teto Madagasikara hatr'izay ny fanapahan-kevitra hoy ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa, fanontaniana maro ankilany no andrasana fanazavana. Ny mety ahia-kely dia hoe raha ohatra ka miakatra ny vidin'ny baril any amin'ny tsena iraisam-pirenena, mety hiakatra koa ve zany ny vidin'ny solika eto Madagasikara sa tazomina amin'io mba hisin'ilay ataontsika hoe fitonitsainy ny mpanjifa dia tokony isy fanazavana ny fanandrefy amin'izay ahia-zay hoe tsy miakatra intsony ny vidin'ny solika na miakatra ary ny vidin'ny baril fa efa io ny fanarahana amin'ireo mpandrara eto Madagasikara dia tazomina. Nanamafy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana momba ny fampidinana ny vidin-solika ihany koa ny mpisehatra amin'ny fitaterana. Isy ny tombony mivaingana azo tsapahitanana amin'izany raha ny fanazavana. Manao zavatra ohatra hoe manao solika betsabetsaka ianao tsy dia hita ny bénéfice fa kosa hoe rehefa manao zavatra misy ohatra hoe manao any 10 litre rano ohatra mahazo eo course 10 mena iny izay dia kotintsika zany hoe raha 100 ariary izy mba manana bénéfice 1000 ariary zany ao anatin'ilay 10 litre. Raha toka kion-dalana lehibe amin'ny fanatsarana ny toe-karena sy ny sosialim-bahoaka eto Madagasikara ny fandraisana anjara ny fanjakana tamin'ny fifehezana ny vidin-solika, andrasana ankila ny fahatsapahatena ny rehetra hampisy fiantraikan'izany amin'ny fiainana andavanandro ny mponina. Fananao tatitra tamin'ny fanaramaso ny fizotran'ny fifidianana solombavamboaka farany teo ny KMF Kolo tamin'ity androany ity. Nanolotra sosikevitra maromaro ihany koa izy ireo entina anatsarana ny fifidianana manaraka ho avy. Henri Florio. Taorian'ny ny fanaramaso nataony eo anivon'ny KMF Kolo fanabeazan'olom-pirenena ny fifidianana solombavamboaka ny totosaina ny 17 Mey lasa teo. Nanao tatitra tamin'ny fahitan'izy ireo izany izy ireo androany nandritra ny tafa ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety sy ireo mpisehatra amin'ny fanaramaso ny fifidianana hafa. Tamin'izany no nanamafisany fa naomby ny ezaka napetraka ny fitondram-panjakana amin'ny sehatra maro samihafa na nantotosana ny fifidianana iny. Eo ihany koa ny ezaka nataony eo anivon'ny vomiera maleo tena misahana ny fifidianana. Azo ambara fa naomby ireo fipetraka sy gouvernemanta ho fitandroma ny fahalemana opération de sécurisation ara-pifidianana na dia raha malalaza fa mbola azo atsaraina trany izany. Tsapako koa ny fanajany aina manjery mpanjakana RNM, TVM ny tsy andaniana nandritra iny zona-pifidianana iny. Mandro ireo pahatranga fantikandalana dia nandray fipetraka voamiera-pirenena mahalo-tena mampan'ny fifidianana sy ny fanasosiana ireo tompona ndraiky sasantsasany voakasika tamin'izany. Angasitsahany KMF Kolo fanabeazan'olom-pirenena manokana ny fanasarahany siny ny vaty fotsy sy ny vaty maty nandritra ny famoahany ny vokatra voatsomaika mampan'ny fifidianana farany teo satria efa taonany maro no takeny KMF Kolo fanabeazan'olom-pirenena ny fanomezan-danja ny safidy fotsy. Ankilany hoentina manatsara ny fifidianana manaraka indrindra fa ny fifidianana ben'ny tanàna. Sosikevitra maromaro no rosin'izy ireo entina ampirindrana sy anatsarana ny lesoka tamin'ny fifidianana solombavambahoaka iny. Zana ny antsipriany voalaza amin'ny lalam-panorenana indrindra ireo andiny fahafito ka hatramin'ny 2020 mikasika ny zo manandraiky sy isambatan'olona sy ny zo politikany. Ny tsy fitaran'ny rafitra mpitantana ny fifidianana sy ny rafi-pitsarana mandritra ny zona-pifidianana rehetra. Fanatsarana ny fadrafetana ny mpikambana ny pro-pifidianana sy ny fampifanana azy ireo. Fanamafisana ny fitakiana ny fanafoanana tanteraka ny karatsy mpifidy. Fampiarana tsy ankanavaka ny lalàna tamin'ireo rehetra trangana andika izany sy eo amin'ireo bolakevitra ny andika izany lalàna izany. Fanamafisana ny fanabeazan'olom-pirenena
mba hiverena ny fitokisany momba ny fiainam-pirenena ka andraisana anjara feno amin'izany sy mba anehoany malalaka ny safety. Nanamafy ihany koa ny teo anivon'ny KMF Knoe fa didiny tsirairay ny fanatsarana ny zotram-pifidianana eto amintsika. Fa nanatanteraka fitsidiana ampomba ofisialy sady fanaovam-beloma ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement Tetsy Mazorivo ny masivoan'ny Alemaina miasa sy monina eto Madagasikara. Nisy fanaovana jery-todika ny asa rehetra ny arahana ary nakasitrahana ihany koa ny fiara-miasa nisy teo amin'ny firenena rototo. Fanampanazavana. Alors je pense avec le nouveau gouvernement sous le leadership du Premier ministre Tsai. Matoko tanteraka fa ity gouvernemanta vaovao izay tariny Premier ministre Christian Tsai ity izay manana fandarana asa lehibe no hiteraka fampivoarana ny firenena gouvernemanta izay ananana fatokisana sehatra maro no efa niasana toy ny fiarovana ny tontolo iainana izay nanaovana izaka lehibe eo ihany koa ny lafiny tsy fandriampahalemana tsy izany ihany fa teo ihany koa ny lafiny fitsarana ary isy hatrany ny asa izay mbola atao toy ny lafiny toe-karena. Et il y a des progrès concernant la politique de l'économie. Fanomboka rampido Zuma faraiky amby roapolo ny volana Jona ny fankalazana ny fahasivy amby dimapolo taona ny iverenan'ny fahaleovatenan'ny Malagasy. Maro ny hetsika anamarinana izany ary entitra ihany koa ny fitandronan'ny filaminana raha ny fanazavana azo. Rarsona Yandry. Ho amafisina fitandronan'ny filaminana manerana ny Madagasikara mandritry ny lanonana rehetra anamarinana ny fahasivy amin'ny dimapolo taona ny iverenan'ny fahaleovatena fa indrindra ny eto an-drenivohitra. Podium eo amin'ny Ralaimongo zany manomboka le 21 izy io jusqu'au 25 dia io zany voatery tsy maintsy anapa-dalana zany amoaka arrêté ny eto amin'ny préfecture manapaka ny lalana manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 eo zay zany ny amin'iny. Ny ery amin'ny Betongolo koa zany misy kermesy caisse militaire moa zany fanaovana azy isan-taona sécurisation an'iny amin'ny miaramila mikasika ny jour J zany 26 zany iny moa fafantatsika manomboka ny arivo amby roa le défilé zany dia miangaviana zany ny olona mba ho tonga aloha fa isy zany fizavana tena enjana be zany fizavana amin'io voalohany indrindra aloha zany raha mitondra sakafo satria mety possible mitondra sakafo ny olona amby roa manomboka zany mety amin'ny 1 izy dia fa eo tsy azo atao ny mitondra Duralex amin'ny sakafo zany tsy maintsy amin'ny plastika zany nitondrana ny sakafo sachet plastika tsy mahazo mitondra zava-maranitra tsy ny jus zany tsy maintsy amina tavoahangy plastika nitondrana jus. Tanjona araka ny fanazavan'ny prefena Antananarivo hatrany ny anaovan'ny vahoaka malagasy rehetra fety anaty fifaliana sy fandriam-pahalemana tanteraka amin'ny ity indray mitoraka ity. Fa nitanterana Juin fizarana ny loka ho an'ireo nandray anjara tamin'ny lalao ny toto-tsaina nandritra ny ITM 7 sy 2 ny herinandro lasa teo iny. Izany loka goavana anjarena tamin'izany billet tana Maurice tana Michelarana arjo. Mpandray anjara maro no misarihana tamin'ny lalao ny toto-tsaina nandritra ny hetsika ITM 7 sy 2. Loka manodidina ny 20 no nijaraina tamin'izany, iray tamin'ireo tsara vitana ary nahazo loka tana Paritana ity lehilahy iray ity. Nahita le kilalao tao amin'ny Facebook le karakarain'ny salon ITM 2018 karakarain'ny ONTM dia nandray anjara dia azo moa izy dia faly tsy tezay lazaina fa niloka billet tana Paritana natolotry ny F Madagasikara sy ny ONTM voalohany mivoaka Madagasikara mihitsy izao. Isan'ny mampiavaka ny hetsika ITM raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra eo anivon'ny ONTM ny fahaliana ny rehetra amin'ny fizahantany. Tombony ho an'ny rehetra ihany koa ny fitetezana tany, indrindra ny fitetezana ny Madagasikara. Androany 20 Jona 7 sy 2 tetsy Antsahavolana no nanatanterahana ny fizarana ny loka ho an'ireo nandray anjara rehetra tamin'ny lalao ny toto-tsaina nandritry ny ITM 7 sy 2 ny herinandro lasa teo. Ny billet tana Maurice tana, tana Paritana, tana Jakarta tana, tana Guangzhou tana no isan'ny loka goavana no zaraina tamin'izany.
Fa tsara ny vokatra andrasan'ireo mpisehatra amin'ny industrie eto Madagasikara atao anatin'ny volana vitsy araka ny tatitra tamin'ny alalan'ny baromètre de l'industrialisation de Madagascar andiany fahatelo izay navoaka ny Alliance pour l'industrialisation durable tamin'ity androany ity. Miantarandriana. Azo tratrarina ny tanjona amin'ny fampivoarana ny indostria eto Madagasikara raha ny vokatry ny fanadihadiana ny totosain'ny Alliance pour l'industrialisation durable anjerena. Araka ny andiany fahatelo tamin'ny baromètre de l'industrialisation de Madagascar izay nivoaka androany, tsara amin'ny ankabeny ny isa azo tamin'ireo tondrona natotosana ny fanadihadiana. Ho an'ny indice social na ny tondro eo amin'ny social izay mamaritra ny fahafampony mpiasa, 7 amin'ny 100 no azo. Ny tondro amin'ny ankabeny na ny indice global, 7 amin'ny 100 no azo ary ny amin'ny hoavy na ny indice de la conjoncture future izay ahitana ireo andrasan'ireo mpisehatra amin'ny indostria, 7 amin'ny 100 no azo. Manatena be zany le mpiasa sy mpampiasa misehatra ny industria zany amin'ny mba ahatateraka zany andro zavatra rehetra izay mitenena zany tamin'ilay vely rano fa 7 angamba izay raha tsy diso kondrasan'ny filoha mikasika ny industrie. Zay koa eo amin'ny 59% ny industriel zany hoe ny chef d'entreprise dia manatena ary misy attente positif zany amin'ilay politique générale de l'État izay mbola tsy mivoaka fa confiant zany amin'ny hoe tafiditra ary voatraité tsara ao anatiny le resaka momba ny industrie. Dia eo mihitsy zany le hoe le hevitra vaovao entina zany sy le fanovana izay tiana apetraka zany dia mahaverim-panantenana tokotrany. Ny tena kapasité an'ilay fanjakana ametraka an'izay fiovana izay za tsy teny hoe mbola loloatra zao tena tsapana tena vokatra amin'ny vaingana fa na izany na zany azy hita mandroso any amin'izay heverina fa tokony hanatsara an'ilay tontolo ataontsika hoe le annonce. Raha toka avy amin'ny indostria manodina ny akora ny 500 miaraka rena faobe eto Madagasikara, tanjona ny ampiakarana izany 20% atao anatin'ny roa taona. Teboka maro anefa no ilana fandraisana fepetra ahafana manatratra izany. Dia mbola miverina foana zany mitana ny roa laharana mihitsy zany ny olana eo amin'ny lafin'ny énergie amin'ny tontolon'ny industrie. Ny énergie zany tena miverina foana faharoa manarakaraka zany akoatran'ny énergie zany dia eo zany le problème na pouvoir d'achat an'ny tsena anatiny zany. Tena tanjona zany raha fijerinay azy dia amin'ny famaroan'ny vokatra ny akora eto amintsika dia mila mihitsy zany ampifandraisana akaiky ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny industrie. Fantatritsika tsara nefa fa noho ny olana amin'ny resaka foto-drafitrasa na lalana zany na resaka angovo mbola misy asa be dia be mihitsy zany tsy maintsy atao mikasika an'izay. Aotra ka hatramin'ny 100 no isa andrefesan'izany ireo misehatra amin'ny tontolon'ny indostria izay hivondrona ny syndikan'ny indostria eto Madagasikara, ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy, ny CTM na ny conférence des travailleurs de Madagascar, ny SSM na ny solidarité syndicale de Madagascar ary ny CREM na ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar kosa no isan'ny mandrafitra ny Alliance pour l'industrialisation durable. Fanamoaka fanambarana ny Amnesty International mankasitraka ny fanapa-kevitra ny raisin'ny fanjakana malagasy amin'ny fijerena manokana ireo voafonja manerana ny nosy. Voaresaka manokana amin'izany ny fanatsarana ny sakafo omena azy ireo. Gaetan Andretsalava. Miroso amin'ny lalana tsara ny mpitondra fanjakana. Io no nanomboan'ny Amnesty International ny fanambarana navoakan'izy ireo manoloana ny fanapa-kevitra ny raisin'ny mpitondra amin'ny fanatsarana ny sakafon'ireo voafonja manerana ny nosy. Nandritra ny fanakalozana ny 20 Mey lasa teo no nanamafisana ministra tompon'andraikitra fa karazan-tsakafo 3 no aroso ary ampiarina amin'ny fonja manerana ny nosy. Araka ny lalàna, laharana fa 4 tsipika 5 manana zohy sitraka sakafo miovaova ireo voafonja eto Madagasikara, voakarakara araka ny tokony ho izy ary madio sy ara-pahasalamana. Voalaza ny lalàna io ihany koa fa indroa isan'andro farafahakeliny ireo voafonja no misakafo. Antony mahatonga ny Amnesty International iady mafy ny fahitana ny zava-nisy teto amintsika. Ny volana Oktobra 2024 manodidina ny 70% n'ireo voafonja ny tsy ampy sakafo hoy ny teo anivon'ny mpiandry fonja. Vokatr'izay,
mihamanitra trany ireo fianakaviana sahirana manana havana voafonja antony tsy maintsy ny fianakaviana no miantoka sy manatitra sakafo fanampiny ho an'ny ity farany. Nangatany Amnesty International ihany koa ny fijerena ireo voatazona vonjimaika any am-ponja. Nangataka ny fanjakana malagasy izy ireo hijery fomba ahafana mandray an-tanana azy ireo ao anaty fotoana voafetra. Nangatany izy ireo ihany koa ny ananan'ireo voafonja sakafo mahampy. Manoloana ireo rehetra ireo, nilaza ny Amnesty fa efa miroso amin'ny fanatsarana ny mpitondra ary mangataka ny ampiarana io fanatsarana io manerana ny nosy. Mangataka ihany koa izy ireo nijerena manokana ireo voafonja mpitondra voky sy ireo tsy ampitoana. Eo ihany koa ny fanajana ny fenitra iraisam-pirenena tahaka ny fahadiovana, ny fitsaboana, ny fampisarana ireo olon-dehibe sy ireo tsy ampitoana ary ireo voaheloka sy ireo voatazona vonjimaika. Manaraka izay ny fijerena vahaolana amin'ny fahafenoan'ny fonja. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay ny atsika mahakasika ny tetika asa fokontany filamatra fa eo ihany koa mahakasika ny fifananana styliste ary rehefa avy eo ary. Telma mora 500 Vaovao mandona be. Ara resatsegondra makany amin'ny Telma, efatra ariary makany amin'ny tambazotra hafa. Miandy hatramin'ny SMS roapolo na internet 20 mégaoctets tsindroan'ny dièse 322 étoile 20 dièse. Fidio amin'ny amin'ny volany tontra dia mahazo bonus roapolo isan-jato. Telma numéro 1 mora. Yes, I feel good. See, I was pissed at you. I was mad too. Now here's what I'm gonna do. Remember all the good times that we shared. You better remember everything that we did together. If we can work it out, girl, there is no doubt. You know I've had some doubt. I know our debt to love has been paid. I paid that bill. 'Cause you're my best friend till the end. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain. La vache qui rit. Ça demande cire. Nous un peu tout malérie. Mis calcium, si vitamine, arferayan Q. Mas fafnareta nerinya kis. Et fanan lebeyan Q. La vache qui rit. Naszczę tu ładną. Vous aussi, préservez votre patrimoine avec l'assurance incendie. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. Yes, I feel good. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy zany fa ndray matoa nzaka tsorofo zay mpikambana ao amin'ny fikambanana mananobohitra miarabanao sampana fampalalam-baovao fantanina petraka aminao voalohany misy ny etsika sy na kazay ho karakarainareo atsoatsy afaka lazaina hoe misimisy kokoa mahakasika izay etsika izay. Misaotra tompoko. Mananobohitra etsika ara-panatanjahantena izy io. Nalaina nindramina ny teny zany tamin'ny fomba fiteny taloha satria eny amin'ny faritra Ambohimanga moa nikaraka nananazy io dia mavohitra vohitry ny mpanjaka anazy tamin'ny fahiny moa zany dia rehefa mandeha makeny miaramila
dia izay le hoe manano bohitra zany dia izay no nangalainay an'le anarana zany ohatrany hoe le mpiazakazaka zany ohatrany hoe miaramila dia hiaka-bohitra dia izay no nahatonga anazy hoe manano bohitra. Le hetsika fa karazana misy kokoa ny ao anatin'ny hetsika. Ao anatin'le hetsika zany dia fifananana izy io ara-panatanjahantena tafiditra ao anatin'ny atao hoe course trail zany izy io amin'izao fotoana zao efa manomboka mahazo ny lanjany bebe kokoa zany course trail zany dia tafiditra ao anatin'izany ny manano bohitra. Misy karazany efatra zany ny fifaninanana amin'ny fahasivy amin'ny 20 ny volana jona moa zany anatanterahana azy dia misy ny 2.7 kilometatra dia misy ny 1.20 kilometatra misy koa ny 10 kilometatra dia misy ny 4 kilometatra zany natokana ho an'ny ankizy mba anazarana andry zareo zany hiditra amin'izany tontolo ny azakazaka izany. Efa niteny kely ihany tena hoe ankizy izavy ireo olona afaka hoe mandeha anjara amin'izy io. Misy ve ireo tena hoe matianina sa hoe ny olona rehetra? Maro zany ny tena hoe matianina efa misy efa hoe matianina efa hoe mba tsy tenenana koa professionnel zany ireo hoe ao anatin'ny fédération malagasy ny athlétisme izay maro zareo no mandray anjara ao anatin'io. Zareo reny zany zao izay manana licence ao amin'ny fédération dia maro no andray anjara ao nefany ny sarababem-bahoaka ihany koa dia tsy latsaka izany ihany koa. Ny hoe iza no afaka mandray anjara daholo zany na lehilahy na vehivavy izy zany na amin'le taranja 10, 120 sy 2.7 kilometatra. Ny hoe ny zavatra takinay fikambanana kosa nefa dia ny certificat médical izay mana-proof marina fa afaka mandray anjara amin'izany hetsika ara-batana zany ilay olona. Izay ihany zany ny zavatra takinay. Ho an'ny 4 kilometatra kosa dia ho an'ny ankizy latsaky ny 15 taona izay hoe zarina zany hitihana zany azakazaka trail izany. Ao anatin'ny tao fifananana ohatr'izao zany dia tsy maintsy misy ny fisoratana anarana ahoana ny mahakasika izay? Efa nanomboka efa teo amin'ny ray volana mahery teo latsaka kely teo zany zay no efa nisokatra ny fisoratana anarana ao amin'ny Ortana moa zany ao Antaninarenina no izay mpiara-miombona antoka aminay koa zany no mandeha ny fisoratana anarana. Ny fara fisoratana anarana dia ny amin'ny 12 ny volana jona teny zao zany 12 ny volana jona zao dia manentana ny izay mbola tara zany andeha hisoratra anarana iny efa kely sisany. Ao anatin'izay fisoratana anarana izay ankoatra ny hoe certificat médical efa nitenenao misy zavatra tokony hoentin'le mpifaninana dia? Rehefa tonga moa zany ny fifaninanana amin'ny course trail anazy dia ny mpifaninana rehetrarehetra rehefa maro ny mahalala an'izany dia mitondra kitapo misy an'ireo ohatra hoe sakafo kely dia hitondrana ny rano hitondrana n'ireo zavatra kely zany raha ohatra ka misy sanatry misy ny vona mahazo ohatra hoe sifflet dia ohatra hoe misy bande de contention kely zany hoentin'ireo mpifaninana. Anisan'ny zavatra takin'ny fikambanana zany mba hatotosa soamantsara amin'ny atsak'asan-davana zany ilay fifaninanana dia izay ihany angamba ny hoe zavatra takiana. Misy fotoana manokana ve ny fanomezanareo an'izay torohevitra rehetra? Amin'ny alakamisy fafiry moa zany fa alakamisy mialohan'ny asabotsy 7 jona zany dia misy ny atao hoe briefing moa zany ny filazana azy fampahafantarana ireo mpiazakazaka rehetrarehetra hoe aizavy ny lalana dia eo koa zany zay no mizara ireo dosara ho an'ireo mpifaninana rehetrarehetra izay atao moa zany raha tsy misy ny sambona dia ao amin'ny crossfit ao Akorondrano. Dia manararoatra koa zany fa adiniko ny lazana azy teo fa ho an'ny 1.20 kilometatra sy ny 2.7 kilometatra dia miainga eo amin'ny stadina Larbi fa ny 10 kilometatra sy ny 4 kilometatra kosa dia eo amin'ny lapan'ny tanàna Ambohimanga ihany no miainga zany dia eo no miodikodina. Namarana antsika anazy alefa sara ny fanentanana mampijery. Ny fanentanana angambany dia hoe manentana antsika rehetrarehetra izay mbola taraikiraiky na mbola miambahamba hoe hisoratra anarana handray anjara amin'izany tsy dia tena hoe fifananana andresy ny hafa loatra ny tanjona fa dia hoe tafiditra ao ihany koa ny fizahantany sy ny hoe fikolokoloana ny vatana mba ho vatana tomady tsara dia manentana antsika rehetrarehetra fa efa akaiky dia akaiky ny fotoana dia misaotra betsaka tompoko.
Ankasitrano vahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao nitondra andreo mahakasika niny hetsika mananobohitra zay ny amin'iny fa efa miroso tanteraka ny tetikasa fokotany filamatra izay tetikasan'ny fiadidian'ny Repoblika ho fanatsarana endrika ny fokotany sy fametrahana ireo fotodrafitrasa fototra ilain'ny mponina. Rarisona Iandry. Ny fokotany Andranomahery no nanomboan'ny fiadidinan'ny Repoblika ny tetikasa fokotany filamatra. Tetikasa izay anatsarana ny endriky ny fokotany sy anomezana fotodrafitrasa fototra ilain'ny mponina ao aminy. Tena fanamborina moa zany le olona hoe ho atsaraina ny fandokoana sy ho atsaraina daholo ny ety amin'ny kanal manamorona kanal Andriatany dia zay dia nanaiky daholo le olona. Ao ihany koa misy izay efa tena hoe simba tanteraka ny hazo dia mbola ho atsaraina, eo ihany koa ny tôlina zany izay mbola ho atsaraina ihany koa. Fanatsarana io ito mandrakizay zany io fa tsy hoe mbola maro le foto-drafitrasa ho atao aty satria raha tsy teny fotsiny tsika zao amin'ny ménagement de territoire zany zao dia efa manao ihany koa anao rary vato an'ity sisin'ny kanal Andriatany ity. Reto tsena hitantsika eto ambony tetezany reto moa zany zao dia efa anisan'le ao anatin'le miala daholo reo zany izay anamboarana tsena vaovao eo amin'ny tanin'ny chambre de commerce. Isan'ny asa atao ao amin'ity fokotanina Andranomahery ity ny hanavaozana tanteraka ny lalana mampitohy Andranomahery sy Tsaramasay. Misy ihany koa ny fandokoana ny trano avy amin'ny alalan'ity tetikasa ity ary ny fanatsarana ny endriky ny tanàna amin'ny fametrahana ireo sary grafity. Tsy nampozy mponina eny amin'ny fokotanina Andranomahery ity fanatsarana ny fokotaniny ity. Zany ohatry ny faly satria hita hoe tsy naposikana zavatra ohatry zao izy aloha ny tena marina. Dia zay ohatry ny napetsipo kely amin'ilay izy. Mahafaly satria manatsara ny tanàna mbola tsy ohatry zao koa hatramin'izay fitondram-panjakana angamba teto amin'izay. Zay sy amin'ny 20 taona ny fahaleovantenantsika izay. Fahitako anazy zany zao aloha anisan'ny mahafinaritra satria tokony raha nieritreritra aty amin'le mponina aty satria anisan'ny manana trano lokoina eto aho zao dia raha nieritreritra tsy tokony izao ihany fa tokony hoe mba haritra ho mandrakizay mihitsy zany amin'le fampandrosoana fa mahafinaritra fa toy izy fa tsara. Miloko fa noho ny hoe zay le hoe fampandrosoana dia iarahana amin'ny rehetrarehetra ny fampandrosoana dia tsy maintsy hoe manaraka an'izay satria te handroso ho avy amin'le tandron'ny filoham-pirenena. Ankoatra ny fanatsarana ny tanàna dia diovina ihany koa ny lakan-drano eny an-toerana satria tanjona amin'ity tetikasa fokotany filamatra ity ny ahatonga ny fokotany rehetra eto Madagasikara ho fokotany filamatra amin'ny fahadiovana sy ny akanton'ny tanàna ka mahatebonina. Fa miandrandra fanomezan-tanana avy amin'ny vahoaka mparaitan-drazana ireo olona sahirana tsy manan-kelofana eto andrenivohitra amin'izao fotoanan'ny ririnina izao. Hoy ny avy amin'ny pro ANR fikembanana miaradihy amin'ny fitondrana izay tonga nampiseho modely amin'ny fizarana sakafo sy fitafy mafana ho an'ireo olona matory eny amin'ny tunnel Ambozatovo omaly. Fanampanazavana. Ny zavatra hitako eto zao mivitsy ry zareo. Izay akasitrana fitondram-panjakana fa tena fa misy viezaka be miavitsy le olona fandriana zany tsy ny anatitra ohatr'izao foana fa mba manatitra any anatin'ny tokantrano. Ny rariana an'ireto olona reto zany dia tsy niverina eto intsony fa anomezana fitondram-panjakana toerana manokana ho an'izy ireo fa tena mafy tena mampalahelo izy. Ianao any an-trano misitraka bodofotsy mafana, fandriana mafana nefa misy havana, misy namana, misy zanaka, misy ray aman-dreny miaina an'izao zavatra zao ka engane mba tsy hisy ohatran'izao intsony ary miaraka mientana antsika rehetrarehetra tsy hoe izay ny mahavita fa mitaona antsika manentana antsika rehetrarehetra hitaona ny malagasy manontolo satria mbola misy malagasy mijaly. Fananatanteraka hetsika fanairana manoloana ny fitadiavam-bola tafavoatra ataon'ny komuna Antananarivo renivohitra ny fikambanan'ny mpitondra taksi eto Antananarivo. Misy ny fanarota-pahefana ranonambaran'izy ireo. Michel Arnarjoana. Famerenana ireo rehetra nandrarana ny mpitondra fiarakaretsaka azona tombontsoa manokana indrindra ny ara-bola izay raha ny voalaza ny fikambanan'ny mpitondra fiarakaretsaka fa ataon'ny mpitondra eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra amin'izao. Amin'ny andiny ny faefapolo dia milaza fa hoe ny dokam-barotra na reklama dia tsy azo atao na ao anaty na ivelan'ny taksi raha tsy mahazo alalana manokana avy amin'ny ben'ny tanàna. Aoka ho fantatritsika fa raha ny lalàna aloha teo aloha dia tsy azo anaovana dokam-barotra mihitsy ny fiara fitateram-bahoaka. Ankehitriny zany rehefa metimety amin'ny mpitantana dia azo atao le izy fa mila autorisation. Fa maninona moa hoe mila autorisation? Amin'izay tsy maintsy mandala ao amin'ny raha matoky ben'ny tanàna ny prestataire izay ametaka ny dokam-barotra amin'ny taksi dia toy ireny efa hitantsika amin'ny lanterne be ireny atao piasa be ny taksi omena 200 ariary isan'andro dia mikombona amin'ny vaky. Ohatran'izany ihany koa le hoe ao amin'ny andininy fahasivy
Ny lanterne ozy izy ekena miasa eto amin'ny tanàn'Antananarivo dia misy roa. Ao ny lanterne kely ozy izy dia ao ny lanterne be. Fa ankehitriny rehefa tsy ho eo amin'ny fitantanana ny tanàna intsony izy ireo dia omeny alalana manokana ireo lanterne be ireo hiasa eto amin'ny tanàn'Antananarivo. Nisy arak'izany ny hetsika fanarana nataon'izy ireo manoloana izany. Raha tsy ahivina mandina ny 707 ireo fiarakaretsaka ara-dalàna eto Antananarivo raha ny antontan'isafadany. Andrasana kosa ny fanazavana avy amin'ny tompona ndraiky komina Antananarivo renivohitra izay voakasika izany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tafiakatra 900 ny mpiasam-panjakana mikambana ao anatin'ny AMI na ny antrom-panjakana sy ministera mihira ankehitriny ankoatra ny fialamboly tanjona ny fampivondronana ny mpiasam-panjakana tsy akanavaka eto Madagasikara. Ivry-Richard. Tafiakatra 900 ao anatin'ny ray volana njoroany ny mpiasam-panjakana mpikambana anatin'ny AMI na ny androm-panjakana sy ministera mihira. Miisa 90 ministera sy androm-panjakana hitan'izany ankehitriny ka tanjona ny fampivondronana ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara. Antony nananganana an'ilay antoko-pihira AMI dia fampivondronana aloha indrindra ny antoko-pihira sy ny mpiara-miasa rehetra. Misy firaisan-kina zany ao, misy fitezana ifampitezana ao rehefa mivondrona ny ankizy satria ny hira dia ho antsika izay mpandalina ny hira dia misy zava-miafina itony hira io izay fampitezan'ny tsirairay any amin'izay misy azy avy. Hira dia fialamboly ihany koa rehefa misy ny fotoana amin'ny fanandrify amin'izay. Nanomboka ny taona 7 ny nanana ny toko-pihira amin'ny ministeran'ny fanabeazan'ny pirenena 50 mahery ny mpikambana ankehitriny ary isan'ny taona ny fandraisana mpikambana vaovao. Ankoatra ny fampivondronana ny mpiasa, hetsika maro no ataon'izy ireo ho fanatsarana ny sehatra ny fanabeazana. Hatreto aloha zany ny hetsika tena ataonay matetika dia rehefa ohatra ny hoe any amin'ny sport scolaire mandray andraikitra izahay, any amin'ny rentrée solennelle mandray andraikitra izahay, amin'ny fiarabanatratry ny taona mandray andraikitra izahay. Fa ny atombohan'ny tena hetsika lehibe nataonay zao dia nanao gala évangélique izahay tamin'ny zoma masina alohan'ny Pâques. Ankoatra ny seho tanterahana etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina Mahamasina raha ampitso, isan'ny sahana ny fanentanana mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena ny androm-panjakana sy ministera mihira. Fa ho tanterahana ny alahady 17 ny volana Jona izao ny famaranana ny fifanana stilista art izay anatin'ny fanamariana ny 15 taona ny siny Ekova izay fianarana manjaitra. Maro ny mpandray anjara amin'izany fanadimy antarandriana. Ho tontosaina ny alahady ho avy izao eny amin'ny CCI Vato ny famaranana ny fifaninanana styliste art, fifaninanana momba ny fanjairana haute couture karakarain'ny Ekova. Misy 720 ireo tafiakatra tamin'ny dingana famaranana. Amin'ny concours de haute couture anazy dia ho hitantsika ny défilé de mode ho ataon'ireo mpilatro tena matianina anehoan'ireo mpifaninana styliste art ireo ny sanganasany nataony nandritra ny tamin'ity herinandro ity izay hatrehany ny famaranana. Eo ihany koa styliste malaza be izay anivelany hitondra ny marikany izy amin'io fotoana io. Ny toerana ivarotana ny billet dia ao amin'ny supermusika Analakely dia na koa amin'ny Ekova Analakely na Ekova Ambobao na 67 na Ekova Anosy. Amin'ny 12 ny fotoana ny manomboka nefa kosany raha ohatra ka amin'ny ray ary ianao vao tonga satria mbola mandeha mivavaka dia mbola tsy tara fa mbola mety tsara mbola ao anatiny. Tafiditra amin'ny fanamarinana ny 15 taona ny Ekova raha tsy hay mety hetsika ity izy ireo mpanakanto anafana lanonana. Alohan'ny sarana daverina aminao vaovao songadina tamin'ity alina ity. Taorian'ny fifampidiniana naritra 3 andro teo amin'ny mpitondra fanjakana malagasy sy ireo mpandraraha solika eto amintsika dia nidina avy hatrany ny vidin'ny solika ary tsy andoha subvention amin'ny solika intsony ny fanjakana malagasy. Efa miroso tanteraka ny tetikasa fokotany filamatra izay tetikasan'ny fiadidian'ny Repoblika ho fanatsarana endrika ny fokotany sy fametrahana ireo fototra fototra izay ilain'ny mponina. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany sovamandry dia velombo fodalo tompoko.
La vache qui rit. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny La vache qui rit. Ho finaritra ny tontolo andronao. Le journal vous a été présenté par Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. La 4G Patelma vous a présenté Ny Vaovao.